Zakamiazava Nitsangana ianao iza. Fiaraka vavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray eo fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Mbola nomezanao anay tombonandro ahafahanay manatona ny tempolinao masina na dia maro aza ny zavatra mety mahasarika ka tonga anay manalavitra anao. Fa ianao kosa dia nitaona anay amin'ny fitiavanao ka manangona anay eto amin'ity tempolinao masina ity, hanehonao tokoa ny voninahitrao amin'ny izay rehetra mitady anao. Koa dia aza vela hisy alamaina eto izay Tompo amin'ity anio ity fa ataovy mandray ny fahasoavanao avokoa izay tonga eto ary aoka amin'ny fanainao masina no ampahiratra ny masonay ahitanay izany fahasoavana tolotra ao anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao no angatanay sy anirina izany vavaka izany. Amen. Ity andro anio ity dia andro lehibe anankiray izay tokana ahatsiarovana manokana ny ray rehetra. Ny reny moa manana tombony satria indroa miantonany azy no nitsarovana dia tsy hiangatra antsika lelakanao hoe tsy maintsy asiana andro anankiray manaraka koa atsiarovana antsika fa isika dia matona atao anankiray dia misy antony izay omen'Andriamanitra antsika fa ampoantsika ny anankiray na dia izany aza. Dia ny fiteny eto amin'ny teny vazaha moa dia fête de père fa ny antsika dia atao hoe fetin'ny dada. Dia misy ny dada, misy ny dadatoa, misy ny dadanaivo, misy ny dadafara, dada daholo ireo. Ka izay mahatsiaro fa hoe ao anatin'izay sokajy izay, dada, dadatoa, dadafara, dadanaivo, dia mangataka anareo mba hitsangana eny atoerana eny tompoko. Ireo zany dada daholo ireo, amin'ny sokajiny. Izay isaorantsika n'Andriamanitra ny fananana azy ireo fa tsarovana amin'ity andro anio ity. Eny mety mbola misalasala kely. Ianao afaka mitsangana fa dada daholo isika rehetrarehetra reo. Dia misy hira anankiray izay angatahako hoe ireo dada ireo ihany no hihira. Dia ny hira fa 520 sy 700, 445, ny hira fa 520 sy 700, 445, ny andiny voalohany ihany no ataontsika aloha. Iarabana an'ireto ray reto dada reto. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady mahasoa. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady mahasoa. Tsy miova, tsy mifindra, Tompo be fititoko, mba iriko toazy, tsy mba mety sosopo, aniono na ny foko, raha finy mantso. Amen. Fanontaniana mipetraka moa dia dada tahaka ny ahoana moa izany ny tena ilaina. Iza no atao référence hoe tena ray. Dia izay no valin'ny fanontaniana izay ty hira ataontsika ity hoe mba iriko tahaka an'i Jesosy. Io zany no zavatra ilaintsika hoe dada manahoana no ilain'ny fianakaviana, ilain'ny firenena, ilain'ny fiangonana. Dia afaka mipetraka ianareo tompoko. Manana toerana lehibe ao anatin'ny
fianakaviana ny toeran'izany atao hoe dada izany. Manana andraikitra lehibe. Raha ny soratra masina moa no hijerentsika azy sy tarafantsika azy dia maro ireo atao hoe raim-pianakaviana izay naneho an'izany ohatra tsara izany teo amin'ny fiainany. Ary ny tenin'Andriamanitra mampianatra raha teo ihany koa ny amin'ny toerany ao anatin'ny fianakaviana izany hoe izy no lohan'ny fianakaviana, izy no lohan'ny tokantrano ao anatin'izany fianakaviana. Ka manana andraikitra lehibe rehefa atao hoe loha zany ao anatin'ny tokantrano. Ny amin'ny fikarakarana, ny ankonana, ny fikarakarana, ny vady, ny fikarakarana, ny fianakaviana ary indrindra eo anivon'ny fiangonana manana andraikitra ihany koa zany raha izany raha jerentsika ny toeran'ny soratra masina. Anisan'ny lehilahy atao hoe fianarana lehibe ho antsika le raim-pianakaviana ny toerana izay nananan'ny lehilahy anankiray atao hoe Josefa. Josefa dia lehilahy natahotra an'Andriamanitra izy, tia an'Andriamanitra izy, nandreny tenin'Andriamanitra izy, ka tsy nijanona ho mpihainy fotsiny ihany izy fa tena niainany ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fiainan'izany tenin'Andriamanitra zany niarova n'Andriamanitra azy tao anatin'ny atao hoe fakam-panahy lehibe izay nataon'ilay vehivavy vadiny lehibeny te hisavika azy. Dia hoy izy ilay hoy ny navaliny Josefa tamin'izay. Ny fanaka rehetrarehetra sy ny fananana rehetrarehetra atao anatin'ny trano tio izy dia navela ny vadinao hiandraketako. Fa raha ny aminao kosa izy dia sanatria amiko. Kanefa tsy nanaiky moa ilay vehivavy fa nitady hisavika azy ihany dia nitsoaka izy nandositra navelany ny akanjo izay nitaroan'ilay vehivavy ary aveo nivadika ny fiampangana. Ka nataon'ilay vehivavy hoe Josefa indray no nisavika azy. Dia nampidirina ny amponjy izy rehefa tonga ny vadiny. Jereo izy fa ilay Hebreo lahy ity izay nataonao tato amin'ity trano ity misavika ity ny lambany sy ny sisa. Josefa amin'ny fahamarinany dia tsy namaly izy. Dia nalefa ny amponjy noho ny tsy fahamarinana sy ny fiampangana lainga azy dia ny ampangatana. Fa moa ve avelan'Andriamanitra sy afoin'Andriamanitra ny olona matoky azy? Nahoana ny navelan'Andriamanitra hihatra aminy izany zavatra zany ka lasa niditra ny amponjy izy? Tsia, Andriamanitra tsy manary ny olona matoky azy. Fa tao anatin'ny fotoana anankiray dia nanofo ratsy Farao. Tsy hoe nanofo ratsy moa fa nanofy hafahafa izy. Dia tao anatin'izany nofon'izany tsy nisy nahavaly na iray aza ireo atao hoe olona lehibe eo amin'ny tanàna na ireo mpanandro na mpiskidy na mpimasy ny Farao. Fa Josefa irery ihany no afaka namaly izany. Dia rehefa namaly mazava tsara ny hevitry ny nofo ny Farao i Josefa dia ao anatin'izay ny amin'ny hoe mitadiava olona anankiray ianao hahitantana ny firenena mandritra ny fitotoana fahavokarana hitantana an'izany an'izany. Dia nyfanontanian'ny Farao moa aiza no ahitana? Raso ny jerentsika ny Genesis 1:7 ilazan'ny soratra masina an'izany zavatra zany. Ary amin'ny Genesis 1:7 dia ny andininy fahavalo 1:7 dia ny andiny fahavalo amby 30 no hitenenan'ny Farao rehefa avy namaly ny nofiny Farao do Josefa. Dia izao ny andininy fahavalo amby 30. Dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, hahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Satria hitady olona zany hafa, hitady olona hafa dia hoe io lehilahy manana ny fanahin'Andriamanitra. Ary hoy koa Farao tamin'ny Josefa,
satria fa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao. Dia izay nahatonga ny Farao lasa gouvernement lehibe nanapaka ny Egypta aoriana ny Farao ny fahefanana nanany manaraka ny Farao izany. Hitanareo ny zavatra izay nentina ny ampangana azy nampiasain'Andriamanitra indray tao anatin'ny fonja sy ny sisa nampiakarana azy ho ambony. Dia lehilahy matahotra an'Andriamanitra sy matoky an'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana tahaka an'izany tadiavin'Andriamanitra hanana ny ray rehetra na ny dada rehetra. Gideona koa dia tahaka an'izany. Rehefa nampijaliany Midianina sy ny Amalekita moa ny zanak'Israely tao anatin'ny fotoanandro anankiray noho ny fahotany zanak'Israely, dia izy nitoetra ho mahatoky an'Andriamanitra hatrany Gideona, fa saingy ao anatin'ny miafina ny tahotra dia miafina manafina ny vokatra rehetrarehetra izay vokariny. Dia tamin'ny fotoana izay nandehanany hively ny vokatra zany mba hahafahana manafina azy rehefa avy eo no nisehon'ny anjely tamin'ny Gideona. Hitantsika izany tantara izany ampitsara toko fahaenina. Dia tamin'io no nisehon'ny ny anjely tamin'ny Gideona hoe mombanao ry lehilahin'Andriamanitra, mombanao Jehova ry lehilahin'Andriamanitra. Dia hoy Gideona moa tamin'izay hoe raha mombanay Jehova nahoana izay nitratra an'izao fahoriana rehetrarehetra izao. Nahoana izay nitratra an'izao fahoriana rehetrarehetra izao. Dia niteny ihany ilay anjely mitsangana ianao no hanafaka an'ity firenena ity ao anatin'izao fampahoriana rehetra izao. Fa Gideona mbola natahotra izy. Hataoko ahoana no hanafaka an'izany manoloana an'izao ireo fahavalo ireo. Fa Andriamanitra izy efa nahafoy anay mihitsy ka nanolotra anay ho tanany Midianina. Dia nitodika ilay anjely ka nanao taminy hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina, tsy efa naniraka anao va aho. Andriamanitra mahafantatra antsika ny herintsika. Fa izay tadiavin'Andriamanitra dia nitoetra izay nasehon'ny Gideona ny haino ny teny. Nakatoko be dehibe aloha izy raha ny tantara. Fa rehefa nanana an'izany toko izany izy dia ny haino ary nanaraka ny tenin'Andriamanitra rehetra ka izy no nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fampahorian'ny Midianina sy ny Amalekita. Lehilahy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy tsy mihaino fotsiny ihany fa matoky ary miaina ary manatanteraka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Izany no tadiavin'Andriamanitra ho hananantsika dada rehetrarehetra. Tsy zavatra mora akory ny andraikitra miandry. Fa indraindray na ao anatin'ny fianakavianao aza, indraindray mety ao anatin'ny fianakavianao ihany mety misy manatsatso sy manakivina ray indraindray. Tsy zavatra tokony hakivy antsika izany. Fa vao maika tokony hampijoro antsika. Jereo tsara ny Nehemia tamin'ny nanangana ny manda ny Jerosalema izay rava izy. Fa olona tao anatiny tao ihany nanakivy sy nanatsatso ka niteny tamin'ny Nehemia ho ren'ny sofiny Nehemia mihitsy manao hoe na dia ny alika aza aveo izy tsy hazakazaka amin'io tamboho io dia ho rava ny zavatra tsangany eo. Fa nakiviana tsisy tahaka an'izany. Ianao mba manangana mba miezaka manao ny fanorenana, ny eo akaikinao ny mponina miaraka aminao no miteny hoe na ny alika aza ve tsy mandeha amin'io tsy ho rava za zavatra ataonao eo. Fa nakiviana. Indraindray ao anatin'ny tokantrano ange mety misy zavatra ao anatin'ny fianakavianao ihany manakivy ianao.
dia mila hiraviravo tanana ianao. Dia manoloana zany rehetrarehetra zany. Tsy kivy Nehemia. Manoloana ny zavatra sarotra anatrehany. Mbola fandrihin'ny olona ihany Nehemia. Atao izay hahatonga azy tsy hatanteraka ny planina n'Andriamanitra amin'ny fanorenana. Dia rehefa nakivian'ny olona izy dia hoy Nehemia, moa ny lehilahy tahaka ahy va? Tokony handositra va? Zany toetra hananany ny raim-pianakaviana ilaina hananana. Tsy lehilahy mora miravoravo tanana. Fa matoky an'Andriamanitra ary mifatokiny an'Andriamanitra no ahafahany miteny hoe ny lehilahy tahaka ahy tsy handositra mihitsy na hiamboadidy. Ary zany no antoky ny fananana fianakaviana. Faharetana, fahasoavana, ahazoan'ny fianakaviana mijoro tsara, maharitra. Satria misy raim-pianakaviana tsy matahotra eo, tsy miamboadidy eo, tsy mihemotra eo, fa mandray andraikitra avy hatrany. Moa ny lehilahy tahaka anao tokony handositra va? Ary jereo tsara Jesosy. Manoloana ny zavatra sarotra araka ny ataontsika teo hoe mba hiriko ny ho azy. Moa nahemotra va Jesosy? Ny kapoaka izay sotroiko, izay mendraiky hosotroiko, tsy hosotroiko va ho Jesosy? Na dia hita fa hoe fahafatesana no hianjady amin'izany. Dia tsy nihemotra ny tompo. Fitahiana lehibe ho an'ny fianakaviana, ho an'ny tokantrano, ho an'ny fiangonana ny lehilahy manana an'ireny ireo toetra izay voalaza rehetra ireo. Dia engany ho dada ta manana izany toetra izany ny dada rehetra. Ahefa be amin'ny adidy sy ny andraikitra ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiangonana. Miankina ny zavatra lehibe ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Dia ho faranantsika ny hofehiny zany fampahirezana antsika lehilahy izay arabaina amin'ity androany ity zany, ilay hira nataontsika teo iny ihany 445, hofehiny dia ny andininy fahatelo, manolo tena ho anao tomposoa. Tenao uana ritubusu kani elukureta masasa na wavuku ingaka umenawai fumadi sivauva Zakumalefa sairehetra sitraka. Dia ho tanteraka amin'ny ray rehetra ny dada rehetra ny zany ventso-por nataony Andriamatoa ary zanaka namorona n'ity hira ity zany ho antsika rehetra ahafahantsika manatanteraka ny sitraka Andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo. Izao dia iroso amin'ny fianonana ny ten'Andriamanitra isika izay voalahatra amin'ity Alahady ny Trinite ity, araka izay hita ao amin'ny Jeanne 7:1 ny 1 ka hatramin'ny 5:12. Jeanne 7:1 ny 1 ka hatramin'ny 5:12. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy ny mpanapaka tamin'ny Jiosy izay nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabi ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy,
Hataony olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any ankibondreniny iray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraky ny nofo dia nofo, ary izay hateraky ny fanahy dia fanahy. Ary zagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renareo ny feony, nefa tsy fantatra izay ny haviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra hateraky ny fanahy. Ny Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay. Nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra avy any an-danitra afa-tsy izay ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandrata Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay hateraky ny nofo dia nofo, ary izay hateraky ny fanahy dia fanahy. Zava-dehibe hoentin'i Jesosy manazava ny fotom-pisainana nananany ity mpampianatra anankiray lehibe teo amin'ny jiosy ity valiteny nataon'i Jesosy eto ity. Nikodemosy dia mazava tsara fa ary fantatry Jesosy tsara koa izy satria hoe mpampianatra ny jiosy, mahafantatra ny soratra masina, mampianatra ny zanak'Israely ny amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra rehetra izy. Nefa ny zavatra nolazain'i Jesosy teto dia tsy takatry ny sainy, satria mbola mitoetra ao amin'ilay hoe nateraky ny nofo izy. Ka fisainana amin'ny nofo na hevitra ara-nofo no andraisany ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nikodemosy ilay lehilahy lehibe fa lava volombava be no mieritreritra hoe hataoko ahoana no hiverina any anatin'ny kibon'ny reniko hateraka indray. Hataoko ahoana no hiditra any anatin'ny kibon'ny reniko ka hateraka indray. Fotom-pisainana ara-nofo, fandraisana ny hevitra ny tenin'Andriamanitra ara-nofo, fotom-pisainana maha-olombelona tsotra no hita sy taratra teto amin'ny Nikodemosy. Ary io raha nataon'i Jesosy entina manazava ny hevitra ny tenin'Andriamanitra, izay tsy ho takatry ny olombelona amin'ny fotom-pisainana izay mandeha amin'ny lôjika fotsiny ihany, fa tsy maintsy misy izay anankiray hanazava ny olona ny hevitry ny tenin'Andriamanitra ho azony. Jereo tsara izay ambaran'i Jesosy ny amin'ny hoe izay hateraky ny fanahy dia fanahy, sy ny fanahy no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isika rehetra reto tsy misy na iray akory no efa hoe nahitan'i Jesosy maso na nitsapa tanana azy tahaka ny Tomasy na ny fanerasera taminy, kanefa dia mino. Ahoana ary fomba ahoana no nahatonga antsika hanana an'izany fahalalana izany? Fomba ahoana no ahafahantsika mino ny amin'ny hoe ny fefisian'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho an'ny olona izay tsy mino sy tsy manana ny fanahin'Andriamanitra dia io no lazainy hoe fandanin'andro ny fivavahana ary zavatra noforoporonin'ny olombelona fotsiny ihany. Ny zavatra voalaza amin'ny Baiboly mba handemena ny sainy. Ho an'ny tsy mino
dia fandemetsaina ny soratra masina ny baiboly ray manontolo ity ka miantehitra amin'ny teknôlôjia izay ananana izy fa rehefa tsy voazava ny siansa sy ny sisa ny zavatra izay mahakasika an'Andriamanitra dia lazainy fa hoe zavatra foronina io hany ka dia ampitoviany lenta amin'ny karazam-pivavahana rehetrarehetra ny fivavahana kristianina rery koa mba marobe rery koa mba maro koa ny mpanaraka azy rery ohatran'izao dia fivavahana daholo samy Andriamanitra daholo io ka samy marina amin'ny alehany tsy ariavana tsy tahaka an'izany fivavahana ny kristianina ka hoe hanamarina fivavahana anaka manao tsinotsinona ity zanak'Andriamanitra ity ny fampitoviana lenta azy amin'ny fivavahana hafa izay misy eto amin'ity tany ity. Jesosy milaza mazava tsara tsy misy olona nahitany ao an-danitra izy afa-tsy izay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona. Ny fivavahana rehetrarehetra samy mamoroporona ny amin'izay zavatra paradisa lazaina fa ny antsika dia mazava tsara fa ilay zanak'Andriamanitra nidina avy any an-danitra no manazava izao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany ary tsy ho azo tsika zany ary izy raha miteny hoe maro zavatra tiako lazaina aminareo nefa tsy takatrareo zany fa rehefa tonga ny fanahim-pananatra sy mpanolo-tsaina ary mpisolo vavanareo dia izy no hampianatra anareo hanazava anareo ny hevitry ny tena rehetra zay nambarako aminareo. Rehefa ny fotoana farany nihaonan Jesosy tamin'ny mpianany dia alohan'ny handaozany azy dia nipetraka amin'ny teny mazava tsara izy hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany resahany amin'ny hoe aza miala eto Jerosalema anareo mandra-panafina anareo ny hery avy any ambony dia ny fanahy masina. Io fanahy masina io Jesosy no hampianatra anareo hanazava anareo ny hevitry ny zavatra rehetra no lazaiko taminareo dia mbola nihidy an-trano ny mpianatra fa rehefa tonga ny andro Pentekosta nitsarovantsika izay tamin'ny herinandro lasa teo nilatsahan'ny fanahy masina dia nampiteny ny mpianatra zavatra mahagaga ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka firenena maro no naheno karazam-pitenenana maro milaza zavatra anankiray ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy rehetrarehetra zava-mahagaga teo mason'ny olona zany hany ka ny olona izay tsy manana fanahy masina mijery dia manao hoe mamidovay reto lasa mahay miteny frantsay tampoka manko ny olona tsy mahay miteny frantsay rehefa mba misotrosotro reny dia heverin'ny olona ho tahaka an'izany ny asan'ny fanahy masina hoe mamidovay reto ka miteniteny foana tsy miteniteny foana ny mpianatra fa niteny zava-mahagaga ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ireo olona reo amin'ny fiteny tsy latsaky ny 12 ao anatin'ny ray mpimaso rahanao langy 12 zany tsika hianatra an'izany mandritra ny 4 taona tsika mandoha vola ohatrinona tsika vao ahay fiteny anankiray aza fa ireo anatin'ny ray minitra fotsiny latsahan'ny fanahy masina dia niteny tamin'ny karazam-pitenenany maro samihafa nanazava ny hevitry ny teny rehetrarehetra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy mbola azo ny teo aloha teo ary io le lazain'i Jesosy hoe rehefa tonga ny fanahy masina izy no mampianatra anareo zay zavatra nolazaiko taminareo ary zany fanahy masina zany no mbola miasa ary mbola miasa mandraka ankehitriny mampiaiky atsika rehetrarehetra reto ny amin'i Jesosy Kristy izay tsy hitatsika tsy nitsapaintsika tanana izy no manazava atsika izy no manome atsika ny hevitra ny teny rehetrarehetra fa raha ny fotom-pisainantsika amin'ny maha-olombelona mpanotatsika fotsiny ihany tsy hatakatra velively ny hevitra ny tenin'Andriamanitra izay nolazain'i Jesosy. Izany fanahy masina zany tsy hoe fanahy hery fotsiny ihany io fa Andriamanitra miasa. Paoly apôstôly moa raha milaza azy dia hoy izy hoe tsy fantatrareo fa tempolin'ny fanahy masina ianareo dia tempolin'Andriamanitra. Tempolin'ny fanahy masina isika.
ao amintsika ny fanahy masina. Izany fanahy masina zany no manazava ny masontsika ka mampahiratra atsika ka mahatonga atsika mahafantatra hoe Jesosy no Kristy. Fa raha tsy ny fanahy masina tsy mampanaiky anao velively hahatonga anao hanaiky an Jesosy ho mpamonjy. Fa ny fanahy masina no miasa. Raha ianao manaiky fa Jesosy no mpamonjy, tsarovy ny fanahy masina miteny aminao zay, ao aminao izy. Omena atsika zany fanahy masina zany, mena toky isika amin'izany fananatsika ny fanahy masina zany eo amin'ny fanaovana batisa antsika. Eo ilay fiterahana indray ambaran Jesosy eto, raha tsy ateraka ny fanahy ianao, amin'ny andraisanao fanahy masina miasa ao anatinao. Ary misy olona manao zao hoe hatao zazakely ahoana no mino. Ka hoe hanana an'izany fanahy masina zany. Raha tsy mino ny zaza dia zanaky ninona izy? Tsy zanaky ny fahaverezana rehefa tsy mino. Ary zany no antony anaovantsika batisa ny zanatsika atolotra an'Andriamanitra home asiny ny tombo-kase ny fanahy masina miasa ao anatiny. Ary rehefa mandray an'izany fanahy masina zany ny zaza, dia io ilay mahatonga antsika hoe zaro amin'ny lalana tokony izorany ny zaza. Manazatra azy. Ny olona sasany dia mieritreritra aizana zany teny zany. Tsarovy ny fanahy masina ao anatin'ny zaza no mampianatra azy koa, ary mampitombo ilay finoana kely ao anatiny mba hahatonga azy hanana finoana lehibe, tsy azo ampitambolombole ny karazan'ny fampianarana maro samihafa. Ary tsy sasatra ny fiangonana mampianatra. Aza mieritreritra ianareo fa hoe le zaza teo reny rehefa nomena kely tenin'Andriamanitra iny dia hoe iverinareo fa very ny zavatra niraisiny. Tsia, ny fanahy masina ao anatiny araka nanontany katekista teo hoe atsangano do iza dolo ny vita batisa teo, nanontany vita batisa dolo izy rehetrarehetra. Ny fanahy masina ao anatiny no miasa mitahiry ny teny rehetrarehetra zay omena, fa tsy isika olombelona. So dia mieritreritra isika fa hoe ivo hoe dia ahay tenin'Andriamanitra. Tsy isika no manova olona. Tsy isika no mahay manova olona. Fa raha isika mahay manova olona dia mirehareha isika. Raha neny nitoriky dia nibebaka izy dia ohatran'izao dia manao statistika firy zay ny olona efa nampibebahako. Tsy ianao no mampibebaka olona. Tsy ianao no manova olona. Fa ny fanahy masin'Andriamanitra no miasa miteraka ny olona indray ho lasa olom-baovao. Raha isika tonga eto zao, tadidinareo ve iza ny olona nampiovanareo ho lasa kristianina? Nandray mety tsy tadidinareo, mety ho tadidinareo ihany. Fa ny tena nampiova antsika rehetra dia ny fanahin'Andriamanitra miasa amintsika. Io ilay fanahy monina amintsika, miaraka amintsika. Ary io lazainy Jesosy manao hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala aho dia tsy ho tonga aminareo fanahy masina. Satria raha Jesosy mbola teo, mbola noenjentsika eraky ny tanàny tanety izy, tahaka ny nataon'ny zanak'Israely hoe ny ampitarian'ny ranomasina izy dia miazakazaka mandeha lakana manenjika azy eraky ny tanety. Fa tsika tsy mila miazakazaka eraky ny tanety. Fa raha nyteny Jesosy hoe na aiza no angonana ny rona telo amin'ny anarako dia eo fovoany aho, dia mino ve nareo fa eto izy zao? Hitanareo ve izy zao? Tsy hitatsika izy, kanefa inotsika. Satria ny fanahy masina tsy mba voafetra tahaka antsika olombelona. Zay le tsy andehanantsika amin'ny lôjika maha olombelona. Fa raha ny lôjika ny olombelona dia amin'ny hoe raha eto Jesosy, ny fiangonana any Québec tsy misy Jesosy. Ny fiangonana any Trois-Rivières tsy misy Jesosy, fa eto amintsika izy. Fa itsika amin'ity andro anio ity miara-mivavaka amin'ny Québec, misy Jesosy ato, misy Jesosy koa any. Ka tsy Jesosy madinidinika be dehibe, tsy potipotika be dehibe no miparitaka eran'ny tanety, fa ny fanahin'Andriamanitra miasa ao anatintsika no mampihatonga antsika manaiky handray
izany finoana izany hoe eo ny tompo manatrika izy. Ary na ny fitenena ny soratra masina manao hoe tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina. Tsika tsy misy hoe fanahy masina be dia be isan-karazany fa ray ny fanahy masina. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ray ny fanahy masina ao anatintsika ao. Ka tsy azo atao koa ny manao hoe mandeha lojika hoe ato amiko ny fanahy masina, tsy misy any aminareo fa satria ato amiko izy. Raha ato amiko ny fanahy masina dia tsy misy any aminareo raha mandeha amin'ny fotom-pisainana ara-nofo isika. Izay ateraky ny nofo i Jesosy dia nofo, fa izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Tsy haitsika olombelona mihitsy ny manaiky an'izany raha amin'ny fotom-pisainantsika olombelona ihany no iankinantsika. Tsy haitsika no hanaiky fa manana ny fanahin'Andriamanitra avokoa izay rehetra nateraka Andriamanitra tao amin'ny batisa. Fa ny fanahy masina no tsy azontsika ferana amin'ny fotom-pisainana maha olombelona. Fa Andriamanitra miasa ao anatintsika dia tsy voafetra izy tahaka n'izay nidiran'i Jesosy ao amin'ny trano nivorian'ny mpianatra ka nirindrina ny varavarana tsisy Jesosy tsy nandondona hoe voay aho tahaka ny voalaza amin'ny apokalipsy manao indro mitsanganao am-baravarana ka mandondona. Fa nivory ny mpianatra dia niditra ao ampovoany izy, tsy voafehy na voafetra ny zavatra iainantsika mahanofo Andriamanitra. Fa raha izany dia tsy Andriamanitra izy. Raha azontsika fehezina izy, tsy Andriamanitra izy. Raha azontsika baikona hoe zao tokony ohatran'izao ilay Andriamanitra, tokony ohatran'izao Andriamanitra, tsy Andriamanitra izy. Fa Andriamanitra tompony fahalalana, tompony fahaizana, tompony hery rehetrarehetra. Io ilay atao hoe omniprésent, omnipotent, omniscient, manana ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra. Tsy azontsika ferana amin'ny maha olombelona antsika izy. Izany mahasambatra antsika manana Andriamanitra izay monina ao amintsika. Ka raha miala eto ianao, tsy hoe nivory teto dia eto ampovoantsika Jesosy dia mihidy ato am-piangonana izy. Fa mandeha mivoaka ny trano ianao, miaraka aminao izy. Na aiza lianao dia mitahiry anao amin'ny fahasoavana izy ary miaro anao. Afaka mihainao anao fotoana rehetra izy, afaka mamaly ny hetaheta-ponao rehetra zany Andriamanitra zany. Tsy mba tofoka izy, tsy mba kivy izy mihay ny vavaka ataonao na mibadabada eo aza ny vavaka ataonao na tsy tsara lahatra aza ny vavaka ataonao. Fantatry ny tompo ny ao anatin'ny fonao. Zany mahasambatra antsika manana Andriamanitra izay mpiahy antsika, mikarakara antsika, momba antsika, tsy mamela antsika ho kamboty. Sarobidy ny ananantsika zany Andriamanitra izany. Satria miaraka monina amintsika izy naizanaiza le antsika. Ho matoky azy ary ankino amin'ny fiainanao manontolo fa tsy hanananao fanenena, tsy hanenenanao izany. Fa zay rehetra miala foana ny soratra masina no matiantoka no voamafy. Fa zay rehetra matoky an'Andriamanitra dia tsy horon-javatsoa akory. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Tongani mazava iposaka nivuninaini Jehova ifambipusaka amina ao eto amizao tutu